Oui, Monseigneur Benjamin Marc, oui. Manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra. Niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay. Sara ny anio. Zany hoe arena ny anio. Sara ny anio. Sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Mbola tsara nareo jiaby magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peo mamintsika ity. Isaorana araka zegny ny safidinareo. Ny safidiny 105.4 MHz dia ny radio Fagniry no tandrignesantsika mianakavy amin'ny zao fotoagna izao agny amin'ny toerana maro samihafa ahafahanareo mitandregny zay amin'ny zao fotoagna zao ty. Agnaterana fiarabagna indrindra atsika tanora génération Makarios jiaby satria afatra ho antsika no apetraky ny archevêque amin'ny alalan'ity fandaharagna ty zegny no amezagna atsika mianakavy amin'ny zao fotoagna izao. Arak zegny ary ny alarobia fasivy ny volagna septambra 2024 ho avy zao no ifampitogna ao Ambilobe ny tanora génération Makarios jiaby zay amonjy GMJ hanao pèlerinage agny Fianarantsoa amin'ny GMJ Madawity ho avy io. Dia zay indrindra no anoloran'ny archevêque antsika afatrafatra amin'ny alalan'izao fandaharagna zao mialohany zegny fotoagna atongavantsika ao Ambilobe zegny. Na ny tanora ho afaka amin'ny GMJ na ny tsy ho afaka dia tsy diso anjara amin'izao fampianaragna amin'ny afatra apetraky ny archevêque amintsika izao ka dia amezagna atsika mianakavy nianatsika manomboka zegny fandaharagna zegny ary miangavy atsika mba samby anongilan-tsofigny fa afatra lehibe ho antsika no apetraky ny archevêque. Dia mazotoary atsika jiaby magnaraka sy magnatsoka lesigno amin'ny alalan'zegny afatra apetraky ny ray aman-drenitsika izay. Ry tanora zandry malala zanaka malala isika ray aman-dreny zay miaraka dia amin'izy ireo, isika rahalahy pretra miombon-dalana amin'izy ireo, isika voatokana lehilahy sy vehivavy zay miaradia amreto zanaka zandry malala reto. Mbola tsara mbola tsara atsika jiaby ary dia raha ny faniriko dia hiara-itafa aminareo, hifampizara aminareo ary indrindra anome-tsodrano aminareo amin'izao pèlerinage izay atombokareo manomboka amin'izao ora izao ka hitondra antsika ho an'ny Fianarantsoa ary mandroso sy miverina. Zay maha-pèlerinage ny pèlerinage ary izao dia ataonareo zao zany dia fataro raha zandry malala isika mpiaradia rehetrarehetra fa sy voyage d'étude. Zany hoe raha voyage d'étude izy dia tanora mpianatra miaraka hikarokaroka an'izao sy zao na koa voyage touristique ka fisangasanganana no atao. Pèlerinage zao aoka ao am-po, ao an-tsaina, ao anatin'ny fiainansika manomboka amin'izao ora zao fa pèlerinage zany hoe fivahinina, mpivahiny isika izao, zany hoe amakivaky ny lalana io tahaka ny vahoaka ny Israely avy any Egypte
zay fitoerana nahazatra azy ary azo lazaina fa sofon'izy ireo ary nahafinaritra azy ireo na dia tanatin'ny fanandevozana azy izy ary ho azava isika zay no andeha amin'ny tanina mpanantenana ary dia izay koa isika amakivaky an'ity Madagasikara ty hoakany Fianarantsoa ary iverina avy an'ny Fianarantsoa ka hitondra fiadanana zary ho fanantenana ry génération Makarios miarahaba asika génération Makarios bravo zegny misaotra anareo solotegny ary izao mitafa aminareo mikoragna aminareo fotoagna visivisy za araky nivolaniko teo igny raha ny sitrako dia tokony hiaraka aminareo kanefa fantatrareo koa fa amin'ny fotoana izao indrindra no any Fianarantsoa sahady aho satria efa manomboka ny fankalazana ary fankalazana manetriketrika no atao any dia fankalazana ny zobilin'ireo miasera fikambanan'ny Cœur Immaculé de Marie de Gaucerez zay mankalaza ny faha-enimpolo taona namoronan'ny Monseigneur Volfaz ary faha-dimampolo taona nanatanterahany hiraka fa izay tokoa moa isika missionnaire ny fanompoana ny voatokana ho isika ary isika tanora moa inone missionnaire ny fanantenana mitondra asambarana Makarios sambatra ny madio fo fa ahitana Andriamanitra izy zay no lohateny anentana sika amin'izao pelerinage zao ary averimberitsika ary zay Makarios isika sambatra olo sambatra génération Makarios ka rehefa sambatra mitondra fanantenana mitondra aim-baovao eo amin'ny mpiarabelona ary zay ny tanora anio no avy niany ny hoavy fa sy maray fantatrasika zay zalahy fantatrasika matoky anareo za zay missionnaire ny fanantenana asika zegny zay génération Makarios asika zay no archidiocèse ny antsiranana asika génération Makarios missionnaire ny fanantenana ka izay indrindra razandry malala isika menakavy araky ny fivolaniko matetika amintsika zay manana secret maromaro tiako zaraina aminareo za ary sinina zay fa zavatra anankitelo ny tiako ho zarizaraina amintsika amin'izao dinidinika fanomanantsika ny dia be fivahinina pèlerinage dia be ataosika efa miandry zay ny tomobile zegny ao voiture efa hitondratsika fa pare kosa vegny foa mampanansika efa pare zegny tomobile zegny fa atsika karaha akory mila fiomanagna ary dia zay zao ataosika zao préparation marina efa nisy préparation lointaine fa zao préparation médiate zegny sur place zegny ka mila asika mba hitandre sara zao fampitraofako aminareo amin'ny alalan'izao resadresaka koragna mangingina amintsika zao ary iarahsika amin'ny vavaka ka zavatra telo no tiako hozaraina amintsika ho iaho ny toe-panahy maha pèlerinage ny pèlerinage ary ny fiaignana maha génération Makarios ary ny tanjona hotratrarintsika amin'izao dia ataosika zao pèlerinage ataosika zao fivahinina masina izao ka alohan'ny anoizasika ny resadresaka ary dia miangavy asika za mba anao hira anankiray amelombelogna asika fa misy efa tia toritory zegny sasany Zay mati utandana Zizai mazavafu Wafakai akata Kalbu Ichamalaza Iyuka samadana Sima Nabarua Iyuka samadana Sima Nabarua
madiufu fanaia mabatana Patsimurani miavia mifakampana imisakana Salu chami lalana yatsuana wanai Lalani fitiakana lalana wilai Ambiusai talura patiara kaminau Sambace na mauno Wetimbulanisi Nai Tanirai Tenaundu nampiana cha Ana Ifankatia Paumejikianai Ni Manjakizai Paumejikianai Ni Manjakizai Sambace Madiu amifuba pia nusitizeri Fanifana na kimi sinusi Baumeri Salu chani lala na yansua na wanai Lala nifitiapa na lala na wilai Abiusa italura patiara kamina Sambace na mauno Filia miranda na fuji Fatima itinaricha Imafizile Voma uri Saruzani lala na yansua na walai Lala nifitiapa na lala na wilai Ambiusa italura patiara kaminau Sambace na mauno Zay koa ry mpitandrigna jegny no azo natolotro tamitsika iniany no mamaragna ny fandaragna antsika eto dia raha fintinigny araka ny nambarany archevêque teo dia zavatra telo no ampiteny amintsika amin'ny alalan'ny zao fandaragna zao ny afatra teny apetraka amin'ny tanora génération Makarios jiaby na ny afaka amonjy GMJ na ny tsy afaka dia toepanahy ary ny fiainagna ma génération Makarios zegny dia ny tanjogno hotratrarigny amin'izao pèlerinage atao agny fianaran-tsoa zao dia mametraka veloma amintsika jiaby fa amin'ny fandaragna magnaraka atsika no ijeriny hoe ino mo ny tanjogno amin'izao pèlerinage atao izao dia misaotra atsika jiaby
veloma tompoko lahy samby tsara tompoko vavy. Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny hoavy fa tsy amaregny. Anio ny hoavy fasirampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny hoavy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny hoavy fasirampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny hoavy fasirampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny hoavy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rahampiso. Manomboka iniany no hoavy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny hoavy fa tsy rahampiso.